Ny zavatra nalaza sy nisongadina ny androny omaly moa dia antoko politika 300 nangataka ny hanangana gouvernemanta iraisana notapahany ireo antoko politika 300 izay nanao sonia ny omaly tetsy Mahamasina faravana ny androm-panjakana maro toy ny Sena, Assemblée nationale, gouvernemanta fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny sisa hajoro ny haute autorité de la refondation izay tarehiny colonel Mikael Randrianirina atsangana koa ny haute cour de la refondation hisolo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ilay antsolina hoe HCC atsangana ny gouvernemanta iraisana ary ferana hotely taona farafabetsany ny fepitona ny tetezamita voalaza ihany koa fa averina amin'ny ministerany atitany ny fikarakarana fifidianana na atsangana ny cour électorale spéciale ny malagasy manana zom-pirenena ihany no mahazo milatsaka ho fidina ary tsy maintsy atolotry ny antoko politika ny kandida ferana ny fandanina amin'ny fampelezan-kevitra entina amin'ny fikoanan-dom-pirenena ity fifanarahana no soniavina ity hoy ny mpandrindra Guy Maxime Maralaiseheno. Ny amin'ny resaka fiaramanidina kosa dia 370 ny isan'ny fiaramanidina lafon'ny RBC tamin'ny iny taona 2022 iny tsy tratrany objectif tamin'ny taona 2022 satria 20 no heverina ho lafo na izany aza dia afapo ihany ny RBC na lafo izany fiaramanidina 370 tamin'ny 2022 iny. Kompania ampitaterana raiky amin'ny 10 no nividy fiaramanidina tamin'ny RBC. Ity zavatra nisy tamin'ny andro vitsikely lasa ity moa dia nafinahitra ka tsy hainy tsy hizara azy niavaka tanteraka ny andron'ny pikabary tamin'ny ity taona ity noho ny fiarah-miasa sy ny fisokafan'ny ministra Gasikara Fensoa hoy ireo pikabary ny andron'ny omaly nandritrany ny androm-pirenena ho an'ny kabary. Maniry ny hitohizan'ny fiarah-miasa eo amin'ny ministra Gasikara Fensoa izy ireo ahafahana manatratra ireo vina izay napetraka afapo tanteraka moa ny pikabary rehetra tamin'io andro io sy ny amin'ny fomba fitantanany ity ministra ity. Ndeha moa arantsika kely ny antsipriany mikasika izay nambarany ireo pikabary izay notarihiny Andriamatoa Ankoay izay manana ny lazany amin'ny fandaharana havitafo ary anisan'ny giagilahy ihany koa amin'ny resaka kabary. Ataoko hoe rambonombo tapaka fifa enjana tsy lava fa misy raisina tena tsotra mazava be hoe enin-kaja enim-boninahitra tena hoe faly zay amin'ny anarana ny pikabary rehetra ao ny filoam-pikambanana sasasasana zay soloteny eto fa lanonana moa mbola mitoetsiny ao anatinao dia mbola be ny andraikitra ifampizarana amin'ny anarana ireo pikabary reo sy zahay mpitana fomba izay sady misehatra eo amin'ny kabary ihany koa sy ireo pikabary namana rehetra tsy ao anatina fikambanana pikabary no itenenana eto hoe enin-kady zay enim-boninahitra fa tsy mbola nisy ohatry ty hatry zay nanaovana raha atao hoe firy-taona zay no nankalazana nyty andro pirenena ho an'ny kabary ty hafa raha samy hafa ny lanonana zay natrehana androany tena zava-dehibe loatra aminay tsy mbola misy an'izany hoe ministra nandeha niarany salana anao tena mitakosina niaraka taminay raha tsy tamity ka tena zava-dehibe loatra aminay izy be dehibe ny resaka mifampiresahana teo nazavain'ny ministra tao anatin'ny kabariny teo dia ozy zay hoe mba hatateraka an'izany amin'ny atsipiriany satria hoe tsy vita pizasy am'rery ozy fa vita pizasy ianao dia maniry zay tena maniry zay mba hoeo aminay foana amin'ny ministra iombina aminay anatateraka sy andavorary amin'ny atsipiriany an'ireo vina sy tetikasa be dehibe reo satria tsapanay zao fa tahaka mizana sy ny vakivakim-bola zany zay sy ministry ny kolotsaina ilozanay izy arafesina raha ilozan'izay tsy ampilantsa tena hoe vary sy rano isaky miona dia vity vaovao foana ka zava-dehibe satria aina ekinany fampandrosoana lehibe ny firenena ny kolotsaina ary ministry ny kolotsaina ministera ny kolotsaina azavady indrindra no zava-dehibe indrindra miantoka lehibe ny fampandrosoana ny firenena satria rehefa voataiza amin'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao ny taranaka dia mandroso ny firenena ary miandrandra fiovana sy fahatsarana goavana indrindra ka dia maniry an'izany fitohizan'ny fiarah-miasa ministra any zay toko satria tena raha atao amin'le fitenin'le jamba matikambo ty dia ozy hoe ino ndray ny tsy hitako tena tsy mbola nisy ohatran'iny raha tsy tamin'ity androandroany ty ka dia makasitraka makatelina fa enin-kaja amboninahitra pikabary rehetra zay makalaza n'izao andro ny kabary zao ary miaraka amin'ny mpitana fomba izay mitazona ny ainy ny kolotsaina eto anivon'ny firenena toko. Vita zay ny hovolan'ny nanombanana ny mpikambana ny gouvernemanta nareo hoe anisany mbola anohana ny ministra amin'izao fotoana zao raha mbola hotohizany ny asany amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina.
raha iteny mazava be moa dia lasa ohatrany hoe fifidianana le atao hoe manohana tsisy fepetra fa raha ny marina tena mipaka mivantana aty aminay ny asa sy ny finiavana lehibe zay nananany ministra niombona taminay zany tsy vo tamin'ity andro ny kabary ity fa roa volana moa zay ny tena hoe niasany teo marobe ny sehatra efa ny fanakalozana nahitana fa lavo atonontonony a folaka andatony a ary veriny tenatena ny tetika asa mahasoa rehetra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena raha sanatriavina ka tsy mitoy ny fiaraha-miasa amin'ny ministra ny kolontsaina amin'izao fotoana izao satria hitanay hoe eo zany ny lalana eo misehatra ahafahany miainga mazava mitazona an'izay ain'ny firenena zay ho zany kolontsaina ngeza indrindra raha samy ministera ny kolontsaina be dia be ny sehatra moa zany a samy manana ny fipariany ny olona tsirairay fa raha takany aty amin'ny misy anay manokana izay misehatra eto amin'ny tontolon'ny kabary sy ny fandalana ny fomban-drazana aloha zany a dia zava-dehibe mihitsy amin'ny fiarahana ministra satria sady ray aman-dreny fakakevitra izy no mpanome tanjoroka amin'izay mety drafitra rehetra azo atao eto amin'ny sehatra ny ministera zany mampiroborobo an'izay hoe vakoka malagasy na tsy azo tsapaitana anazy any kabary dia hoe hery lehibe ho an'ny firenena ny fananana azy sy ny fiambonana amin'ireo mpikabary reo. Andramatoa solombavam-bahoaka mila vonjy Philobert moa dia nitondra fanazavana sy ny fomba fiheviny nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga natahotra ny ainy ireo député TGV ka tsy tonga ny vory hoe mila vonjy Philobert mahery ny folo ny mpikambana avy ao amin'ny TGV voatazona ao amin'ny BC miaraka amin'ny solombavam-bahoaka Sahondra Malala Michel hoy Andramatoa mila vonjy Philobert ilay filoha lefitry ny antermieram-pirenena tao anatin'ny fandaharana Solanga nambarany fa tsy mbola misy fitoriana mazava na fiampangana marom-potitra momba any solombavam-bahoaka Marie Michel izay efa niharany fanenjehana politika ny antony tsy nanetsehana ireo dossier teo aloha dia tsy te hanao valifaty politika ny mpitondra tamin'izany fotoana izany hoy izy nambarany ihany koa fa ireo solombavam-bahoaka heverina ho esorina dia mirahina aminy izay tsy nahalala mazava ny antony fivoriany bro mahakitra nangatahana fanalana azy ireo tsy ho député intsony tsy nanome fanazavana mazava azy ny filohan'ny antermieram-pirenena momba ny antom-pivoriana sy ny anarany ireo député voakasika hoy izy nolazainy ihany koa fa matahotra ny aina sy ny fananany ireo solombavam-bahoaka Pombandrajoelina ka tsy tonga ny vory na dia ny resaka sy manao antso aminy azy ny pomba azy eto Madagasikara ny antso ny filoha teo aloha Andrajoelina ihany koa ireo mpanaradia azy hanoho ny fahanginany raha ny nambarany ireo moa anisan'ny votoatin-kevitra izay nambarany Andramatoa mila vonjy Philobert nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga ho faramparanantsika tanteraka moa ity video anankiraha ity re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaram-paranantsika azy moa dia hizara kely ity sariny Andramatoa ministry ny fitsarana ity izay sarina simpanitsina nafinahitra izy ity ary tsy ahitra kazaraina ity ministry ny fitsarana Fanirisoa Erneve ity moa dia anisan'ny ministra izay tena miasa indrindra ary anisan'ny ministra izay tena be mpakamamy izy noho ny asa sy ny fahitsina izay ananany izay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanaheno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy